fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Manambara ny Baiboly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:7 fa Jesosy avy any Nazareta hoy izy dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandendena nanao asa sosina sitrana izay rehetra azony herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Misy hery roa karazana nazavain'ny apôstôly Petera eto dia ny herin'ny devoly manimba fiainan'olona ary ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra manafaka sy manasitrana. Hoenoitsika ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Ny hery dia misintona zavatra. Ny herin'Andriamanitra dia misintona fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa ny herina maizina kosa dia misintona faharatsiana eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha misy zavatra tapaka avy eny ambony tsy maintsy latsaka amin'ny tany. Inona ny antony? Misy ny atao hoe lalàna ny fisintonana na hoe loi d'attraction. Dia tahaka izany ihany koa ny herin'Andriamanitra misintona ny zavatra avy any ambony, fahasoavana, fahatsarana, fanambinana eo amin'ny fiainantsika. Fa ny herina maizina misintona ny zavatra avy any ambany eo amin'ny fiainantsika toy ny alahelo, ny faharatsiana, ny fahampitehana, ny faharavana sy ny sisa. Ndao tsika hanatrika ny seminaire momba ny herin'Andriamanitra izay Atsoatsa eto amin'ny fiangonana fanany voninahitra. Tsy maintsy ravana ny herina maizina izay mitondra faharatsiana amin'ny fiainanao ary andray ny herin'Andriamanitra ianao hisintona fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Mahita fahatsarana maro zay amin'ny herin'Andriamanitra misintona io ary mahita fiovanin-javatra maro ihany koa izay rehefa rava eo amin'ny fiainan'ny olona ny herina maizina. Zaranao zay tain'Andriamanitra. Nanamarina izany fampianarana izany ny zavantranga tetsy amin'ny tranoben'ny kolontsaina na Maison de la Culture ny sabotsy lasa teo fa rehefa namoaka teny fahalalana na parole de connaissance ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina hoe misy olona maromaro eto izy nandrahan'olona hery ny fisaraha-panambadiana. Izany no mampikorotana ny tokantranonareo ary misy efa nisaraka mihitsy aza. Sy azo sarahana ny fitoriana an Jesosy Kristy sy ny fahagagana. Indraindray maivan'ny olona ny fahagagana. Nefa raha ohatra ka esorintsika amin'ny tontolon'ny fivavahana amin'ny Jesosy ny fahagagana dia dikan'izany misy andinin-tsoratra masonao no tapenantsika amin'ny blanco na ihany koa no gomentsika amin'ny goma na norovititsika ny andinin'ny sasany. Satria raha mamaky Baiboly na izana ianao ka tsisy dingadingantsika ny tenin'Andriamanitra
de mahitsika fa Jesosy rehefa nandeha nanao ny asana ny raha nyray azy dia nanao fahagagana. Tsy asa hafa nefa nampanaoviny Jesosy ny mpitory-teny fa zao tsara ny teniny any amin'ny bokin'ny Jaona manao hoe izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Raha inonao zany Jesosy aza manao asa hafa ianao raha mandeha manao ny asan'Andriamanitra fa ny asa nataony no ataonao koa. Ary izy hoe anao asa lehibe noho izany aza ozy izy satria izao mankany amin'ny ray. Zany hoe raha vao miresaka fitoriana filazany tsara isika mitory ny famonjena Andriamanitra de manambara ihany koa ny fahagagana ataon'i Jesosy. Na Jesosy aza dia nilaza zavatra ohatr'izao, izao famantarana izao izy no manaraka izay mino. Amoka demonia amin'ny anaraka izy. Zany aloha signina voalohany manaraka ny olona mino rehefa mitory filazantsara izy. De ny famoahana demonia zay atsoitsika ankehitriny amin'ilay terme hoe délivrance. Iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy. Fiteny tsy fiteny malagasy fa fiteny tsy fantatra, fiteny tsy hay, mety fiteny pirenena hafa izay tsy nenarana akory. De ambanimbany izy de milaza hoe ametra tanana marary izy de ho sitrana ireny. Zany ny atao hoe fanasitranana. Fa ny fahagagana tsy mijanona amin'ny fanasitranana ihany fa amin'ny lafiny maro samihafa misy eo ny fahagagana. Inona ny antony fahagagana? Izany indray no resahako androany. Tamin'ny farany teo tsika de niresaka hoe inona ny tanjan'ny fahagagana, fa androany iresaka ny hoe inona ny antony fahagagana. Anankiroa ny antony fahagagana ho resahana androany. Voalohany, ny antony fahagagana de zao fanampiana avy any ambony. Misy zavatra tsy vita eto an-tany ntsony de manampy avy any ambony. Tahaka ny fiainany hoe misy zavatra tsy vitanao de misy olona ambonimbony manampy anao, misy fianakaviana manamanan-katao manampy anao satria tsy vitanao tamin'ny fahefanao le izy. Apiditra ny zanakao hianatra ianao, tsy anananao ny fahefana apiditra zanaka telo. Ny anankiray 150,000 ny écolageny. Ny droit fotsiny tsy fantatro hoe ohatriny mbola any ny tablier, mbola any ny kojakoja mpianarana. Tsy anananao ny fahafahana mpianatra zanaka telo de tsy maintsy mijery anao iza no afaka anampy anao de zay ambonimbony anaty fianakavianao manampy anao. Raha zavatra eto an-tany no resahana. Raha vao zavatra tsy vitanao de mila ny ambony noho ianao zay. De ohatra zany indrindra ny ao amin'ny fivavahana. Misy zavatra tsy vita eto an-tany de mila fanampiana avy any ambony ianao. Tahaka n'ilay vehivavy lay tsy nety nandeha raha le nazavaina taminao iny, tsy mandeha isam-bolana ny fadim-bolana fa misy afaka 3 volana vao mandeha, afaka 2 volana vao mandeha. Misy taona tsy mandeha mihitsy volana maro be fa atosika amin'ny fanafody vao mandeha. De isan'andro izy mihinana fanafody farany leo. De zavatra ohatr'izany zany mila fanampiana avy any ambony. De io fanampiana avy any ambony io ny atao hoe fahagagana. Fanampiana avy any amin'ny Jesosy. Fitiavana anao no anehoany an'ilay fahagagana, fanampiana avy any ambony. Tahaka zany lay madama anankiray, madama kely anankiray zay nijoro vavolombelona tamin'ny farany teo iny, misy kankana tao anatin'ny lohany rehefa nandeha tany amin'ny dokotera izy. Ary misy taona izy tsy mahatsiaro tena na eny an-dalana azy ava mandeha eny voan'ny arabe, olona no manaitra azy madama eo voan'ny arabe anao io mandeha. De ny olona no mitondra azy eny amin'ny sisiny arabe. Any an-trano izy ao an-dakozia misy manosika de menjery amin'ny tany, ary fahitany ny tenany menjery any anaty antsana nefa menjery amin'ny tany izy. Tsy nisy olona hita maso nefa nanosika azy. Inona ny fanafody omenao azy zany? Hoentina any amin'ny dokotera mpitsabo saina ve zany nefa olona salama saina? Iao no ilana an'ilay fanampiana avy any ambony, ilay atao hoe fahagagana. De niditra amintsihatra Jesosy ankehitriny izy afaka. Ilay nijoro vavolombelona tamintsika tamin'ny farany teo ary mbola aseho androany izany. Zay ny antony anankiray, fanampiana avy any ambony, satria misy zavatra tsy vitanao mihitsy mila ny fanampianao. Tamin'izay voaka any ivelany farany zao, ho any Afrika Atsimo zay andeha hianatra zay mivady. Sabotsy maraina ny vol anay ho any Afrika Atsimo. Zoma mbola tsy nivaly ny visa anay. Fandehaka visa zay efa nataonay velomany fiangonana, nefa ny volanay mbola tsy ampy 20 millions latsaka. Mbola any ny hébergement, mbola any ny zavatra maro isan-karazany ilaina any Afrika Atsimo. Sy ny frais mbola tsy ampy zay mivady miaraka andeha hianatra.
de nataona ivelomany fiangonana nefa ny volana mbola tsy ampy 20 millions latsaka tsy afaka mandeha zay raha tsy complet ny frais de zomamy raiky amby folo ny valiny vizana amy raiky amby folo fa ok fa ny vola evidianana bien mbola tsy ampy 20 millions latsaka mbola vo bien ny olona anankiray no voniny teo zay no niantetra tam'ilay fanampiana avy any ambony de niantso ny agence de voyage tao amy Shalimar satria tao no agence ko tam'izay de niantso hoe ho avy any vidy be reva avy eo nefa ny vola mbola tsy complet amin'ny efatra ikatona ny agence de voyage de raha vo tsy azo amin'io ny billet tsy mandeha zay raha pitso maraina nefa ny fiangonana efa nataona iveloma eo ny ilana an'le fanampiana avy any ambony tsy mitsahatra mivavaka zay mivady de niditra antsehatra Andriamanitra complet ny billet lasa zay sabotsy maraina tonga de any amin'ny aéroport ny Johannesburg mifaly hoe tonga zao mantsaritsika mivelatra ny fahagagana na amina vola na amina fahasalamana na amina tokatrano na amin'inona na amin'inona nisy mpanompo Andriamanitra anankiray nandeha tomobile hiditra amina pont ifanena amina camion anankiray tsisy fomba afahanao hiala am'izany satria ifanena hiditra ao anatina camion hiditra ao anatina tetezany tsy nahateny izy akoatriny Jesosy tonga de tany ambadiky lay camion tomobile ny taorinan'iny tsy fantatra hoe fomba ahoana nandehanana le tomobile any ambadiky le camion fa Jesosy ny voateniny de tafita tany ambadiky le camion izy zay ny atao hoe fahagagana surnaturel fanampiana avy any ambony noho ny fitiavana anao zay aloha antony anankiray ny antony faharoa de zao fitaovany filazantsara ny fahagagana raha itory filazantsara isika de le fahagagana amseho ahatonga ny olona iaiky ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ahatonga ny olona tena ino satria misy olona tonga de mino rehefa mandrety fitoriteny voakasika ny foniny de miverina amin'ny tompo izy fa misy olona mila mahita zavatra aloha zay mihitsy zany ny karazam-pisainany mahita zay le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina de le zavatra mitranga le fahagagana mitranga no mahatonga azy mino ny herin'Andriamanitra zany hoe fitaovana nampanarahany Jesosy ny fitoriana filazantsara ny fahagagana zay ny antony fahagagana ka zay zany de tsy mitsahatra manasanao hoe nomeny tompotsika io fitaovana io fitaovany filazantsara fahagagana ary nomeny tompotsika le fanampiana avy any ambony rehefa tena hitady an'Andriamanitra isika sabotsy ho avy zao maison de la culture manomboka amin'ny fitsasany hatramin'ny 12 tara kely anao tsy de maninona fa za manao tara loatra alarobia amin'ny 12 antany masaja ihany afatra mafonja nefa manova iarahanao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina tahin'Andriamanitra isika Atao an'Andriamanitra izy rovavolombelona eto ary amerianako ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany Jesosy de nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainako satria iaho de olona momba niteraka hoe teny olo filazan'ny dokotera ary tena nisabo taiza nisabo tany amin'ny dokotera tany amin'ny omby asa nandeha tany amin'ireny za zany de anisany nany amin'Andriamanitra fahagagana lehibe teo amin'ny fiainako satria zany ny mipatamin'ny fotoana fahatanora tsy mba verina fahadimbolana normal mitovy amin'ny vehivavy rehetra fa ny ana somary miatoato le izy misy fotoana 2 volana vao tonga 3 volana 4 volana misy ara 5 volana mihitsy vao tonga le izy za moa tamin'ny fotoana fahatanorako zany de tsy mieritreritra anazy ho zava-kafa fa hoe mieritre hoe mety toe-batana le izy zany za koa rehefa nanontany amin'ny mamako de izy arakaraka ny toe-batany olona tsirairay rehefa tsy manao ninina anao de tsy manino izy fa toe-batana le izy kanjo moa rehefa niditra tao amin'ny fotoanan'ny atao hoe zany fanambadiana za de ohatrany niteraka olana teo amin'ny fiainatokantragnoko le izy satria ao anatin'izany fanambadiana zany araka ny fitenenana hoe ny anambadiana iterahana de rehefa tonga tao anatin'ny tokantragnoko za de tsy nentina zaza mihitsy no le fahadimbolana tsy nety miverina mihitsy de rehefa tamoa zany de natao daholo ny fitsaboana rehetrarehetra misy nandeha tany amin'ny mpanotra natorin'ny olona za hoe entina any amin'ny mpanotra fa mila orina le izy de mety mba mampiverina anazy ara-dalàna zany rehefa tonga tany amin'ny mpanotra moa ohatrany tsy nampiova zavatra le izy fa natao daholo zay karazana tambavy rehetrarehetra hoe mba mampiverina le izy zany sady miotra tany matetika za nefa tsy nampiova ninina le izy de rehefa lany hevitra zany za rehefa tany amin'ny mpanotra tsy nahita fahombiazana fa ohatrany teo foana ny teo misy fotoana tonga de misy fotoana tsy tonga 3 volana 4 volana 5 volana zany efa tsy mitoejazy
dia rehefa lanika tany amin'ny mpanotra za dia mety ny zokona tany amin'ny dokotera za, dokotera spécialiste. Dia rehefa natao ny fizahana rehetrarehetra tany amin'ny dokotera, natao ny écho tsy nahitana n'inona fa examen normal. Io écho roa samihafa mihitsy raha nataoko tamin'izay, dia examen normal foana ny valiny. Dia tsisy n'inona ozy izy ny dokotera fa hafa le misy mety hoe misy kista na fibrome fa ny anao tena tsisy n'inona mihitsy. Dia inona ozy izy tamin'ny dokotera ny tokony atao amin'izany. Dia niteny moa zany dokotera hoe misy fanafody omenanao ozy izy reto, dia hoaninao dia rehefa miverina le fahadimbolanao satria tamin'iza tonga tao amin'ny dokotera zany tsy miverina le izy 3 volana tao alohan'ilay nandehanako tao amin'ny dokotera. Dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera zany dia hoe mba miverina anazy voalohany aloha dia omenanao reto fanafody reto. Dia rehefa omeny dokotera an'ilay fanafody za dia nohaniko aloha le fanafody, dia efa hatramin'ny taoriana nanana an'ilay fanafody miverina le izy. Dia nasain'ny dokotera miverina za dia miverina za rehefa miverina le fahadimbolana. Dia najanona ny dokotera le fanafody hoe miandry andray volana manaraka iverenany kanjo. Rehefa najanona le fanafody dia nijanona tany indray le izy 3 volana tsy nety tonga. Dia niverina tany amin'ny dokotera foana za dia niteny ny dokotera hoe tena mahagaga be mihitsy ozy izy ty fahadimbolana anao ty fa izy ty zany mila atosika amin'ny alalan'ny fanafody teo, avy amin'ny alalan'ny fanafody foana. Dia teo moa zany za tena very-hevitra teo satria vidin'ny fanafody tsy mora fa lafolafo ihany. Dia aiza nahavitana zany sady andeha pile foana ve. Dia lasa noditany an-trano moa zany za naka saina tsara. Dia tany aloha za efa tsy nandeha tany amin'ny mpanotra tsony za, dia efa tsy miverina tany amin'ny dokotera tsony koa za reraka za satria le fanafody somary lafo, izy koa mila hoanina isanandro. Dia tsy nandeha tany amin'ny dokotera tsony fa nijana tao an-trano. Dia sendra petrapetraka tao an-trano iny za dia namadika tele, dia nahita fandaharana tamin'ny tele. Dia ohatrany nakasika be anazy le izy, dia ohatrany nanana etaeta be za, sady tena tonga dia ohatrany lina be za tamin'ilay fandaharana teo amin'ny tele, fandaharan'ny Pasteur Isidore Andrianirina. Dia neno ny za dia nijery anazy teo dia nazava teo dia niteny tamin'ny zokony hoe zoko moa zany efa mpivavaka ato amin'ny fanahy voninahitra ihany. Fa efa taloha zany efa nangetaeta fotrany tsy resy lahatra teny, fotrany hoe andeha tsy andeha. Fa ny andro nahitako anazy teo niseho tele indray hariva zay nahatonga dia tapa-kevitra anahy. Dia nialatsanay zany etony zokonay tany amin'ny tranon'ny profesan'ny Pasteur Isidore Andrianirina ery ampitan'ny séminaire lalàna miakatra makany Androva. Dia rehefa tonga tao amin'ny biraon'ny Pasteur Isidore Andrianirina za dia nitantara anazy zava-nisy hoe ohatr'izao fa nandeha tany amin'ny mpanotra za, nandeha tany amin'ny dokotera za fa very-hevitra fa mila atosika amin'ny alalan'ny fanafody foana le izy. Dia eny ary ozy izy fa anao vavaka fanafahana ho anao za. Dia tao anatin'ny biraony ihany za teo anio dia nametrahany tanana. Dia niteneny moa zoko hoe misy fotoam-bavaka ny alarobia ozy izy, dia hoety mamonjy fotoam-bavaka izy amin'ny alarobia atoandro. Dia noetiny zokonay za dia mbola nataony vavaka fanafahana tany am-piangonana tamin'izay. Akory nefa ny agagako rehefa tonga ny asabotsy moa zany tena fotoam-bavaka ato amin'ny fanahy voninahitra zany. Dia iomakomana andeha hivoaka io zany asabotsy araka amin'ny zokonay hoe andeha hamonjy fotoam-bavaka. Ny asabotsy tao aorianan'ilay alatsinainy tena tongavako tany amin'ny birao azay. Dia nizary iomana iny nandeha dosy, jerena miverina le izy nefa za tsy nihinana an'ilay fanafody ny dokotera efa najanona, efa tsy niotra, tsy nitambavo tsony za. Efa najanona daholo zany. Za andeha iomana andeha ho any amin'ny dosy iny tonga tampoka le fahadimbolana koa, sady gaga moa zany taitra tamin'izany fotoana zany. Dia niteny tamin'ny mamako mihitsy sendra nanao vakansy ato dia niteny taminazy hoe tena verina aneo le izy e. Dia gaga be mamako dia andana mivavaka. Dia nandeha tany am-piangonana za dia mivavaka hatramin'izao itenenako izao tamin'ny volana avril zany niraisan'ny lehilahin'Andriamanitra dia nandray an'ny Jesosy tatana. Hatramin'izay ka hatramin'izao fahadimbolanako dia verina ara-dalàna mitovy amin'ny vehivavy rehetra, verina isam-bolana, tsy mihinana fanafody, tsy mandeha mihoatra za, tsy mitambavy za, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Za tamin'ny taloha tamin'ny mbola kely tany dia efa narary andoha foana tamin'izaho mbola 7e. Dia tamin'izay za tsisy ninay mihitsy teny am-pianarana. Dia marary andoha foana za dia nentin'ny ray aman-dreniko tany amin'olona. Dia ilay olona nandianana ny teny hoe efa nividiny fanaratsy tamin'ny razambeko ny za. Dia rehefa naratsy ireny nefa dia hipetraka aminakahy ohatrany hoe tromba ireny. Dia
dia ray aman-dreniko moa tsy natapa-kevitra satria nitendry hoe aloha izy rehefa feno taona zay nareo vao mipetraka aminazy amin'izay izy foana afaka manapa-kevitra. Dia efa nandeha teny moa fotoana dia efa lehibe amin'izay za dia efa feno taona dia nanomboka fanina amin'izay za teny an-dalana fanina foana aloha fanina foana teny bazary teny ziska torana mihitsiny. Dia nisy fotoana amin'izay na avy ny bazary za dia nandeha nody dia eny an-dalana eny za ody zany ao anaty eritreritrako ka za ty eny ampovoan'ny arabe mandeha dia misy olona lehilahy tsy fantatro izay nisidina nakà tamin'ny sandriko teto dia niteny izy hoe madama fa maninona mandeha ampovoan'ny arabe dia za niteny tsy maninona za dia lasa amin'izay za nody. Dia rehefa tonga teny an-trano za eo an-dakozinay mitetika tongolo dia efa ampita tena tongolo hoe za eniko marary foana ny atoko ato dia marary ny andohako dia teo foana za iny ahodikodina akoatran'izao. Dia rehefa elaela tsapako hoe voatosika teto amin'ny tratrako teto za dia lavo tany anaty antrana nefa za tsy tany anaty antrana fa tao an-tranonay foana zany ny anjera. Dia teo amin'izay moa raha miseko ny antson'ny mamako tany dia navory amin'izay ny fianakaviana dia te bebeko nanapa-kevitra hoe aleonao entina any amin'ny lehilahy Andriamanitra Pasteur Isidore fa bebeko moa mafantatra anazy. Dia za fa tsy nandatsony fa dia efa nanaiky dia nakany tany amin'ny bureau an'izay. Dia rehefa tany izay dia niraisiny nataony délivrance dia atsinany inona aloha dia nody izay ny atoandron'iny. Dia fa za fotsiny za mivoaka taminazy tatsapaka hoe mazevatra foana ato amin'ny atoko ato. Dia rehefa nody izay dia atoandro amin'ny 12 indray zay nandeha tany maison de quartier namonjy fivavahana tany tamin'ny 12 dia tany amin'izay moa natao délivrance tena hoe délivrena mihitsy za zany taloha tena hoe hena manta hena kisoa manta reny sakafo tena hoe tiako hohanina zany. Rehefa ny délivre ny lehilahy Andriamanitra za dia tena hoe nietsika devoly be mihitsy dia hoe kay za ty zany tena be devoly be kay zany tena tsapa hoe tena devoly zany ty mahazo anakaty. Rehefa nentina tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay dia ny délivrena foana bavaka isaka ny sabotsy alahady dia narako foana fampianarana lehilahy Andriamanitra fa tena hoe afaka za zao fotoana vitsy taorianan'ny vavahako tato zany dia hoe afaka za tsy fanina tsony za eny amin'ny lalana tsy te hinana hena manta tsony za efa afaka tanteraka ny fitiavako hena manta. Dia amin'izao za tena hoe efa tsapako zany sitrana za satria za na mandeha masoandro mamay be ary dia efa tsy fanina tsony nefa za tsy misatroka. Dia amin'izao zany tena hoe efa sitrana za efa afaka tsara dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery foana fa tato amin'ny fiangonana fanahy voninahitra ny tena nahafaka anakà sy nasitrana anakà. Manga ny tanànan'ny fianaratsoa izay amin'izao atao anatin'ny toerana ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Vahoaka maro mila ny famonjen'Andriamanitra, mila ny kasika avy amin'ny tanàn'Andriamanitra, mila ny hetsika ataon'ny herin'Andriamanitra. Noho ny fitarian'ny fanamasina dia tonga eto izay manga nyity tanàna ity manome fotoananao kosa izay amin'ny sabotsy ho avy eo etsy amin'ny maison de la culture amin'ny fito sasany maraina hatramin'ny 20 ary ny alahady 20 metra miala eo bazary antanymasatsy tsotra ny zavatra takian'Andriamanitra aminao fo mangetaheta sy nona an'Andriamanitra tsy ho zava-misy andany io mamaritra no avinao fa ny fanapahan-kevitra ao androany mamaritra no avinao. Maro aminareo no resy lahatra manaraka amin'ity fandarana ity tsy ny olona resy lahatra no tadiavin'Andriamanitra fa ny olona mitapa-kevitra rehefa resy lahatra zay no hita fiovana. Be dia be ny resy lahatra fa mijanona eo mokamy isy azy any mahita izy hoe za mihitsy zany tenen'ny paster zany tena manaiky an'izany efa marina zany zay natao hoe resy lahatra fa tsy ampy anovanao zany fa ianao resy lahatra mila tonga hatrany amin'ny fanapahan-kevitra
raisony fanapahan-kevitra rehefa resy lahatra ianao fa ahitany voninahitra Andriamanitra ianao tahaka ny hitanay amin'ny anaran'i Jesosy voatamana. Fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.